Amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no iarabako anareo rehetra zay manaraka roko miainy zao fandarana izao zay endraketako ny mpitandrina tandro finirina Ramborsona. Ko na aiza misy anareo eran'izao tolo zao dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny nareo amitsika rehetra ary ho tanteraka amitsika ny tsodrano nataon'i Jesosy fiadanako meko anareo fa tsy mba tahaka fameazao tolo zao. Satria ny tenin'Andriamanitra no dinina sy azavaina dia ivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa no fahasoavanao dia tanteraky zao fotoana zao. Dia matoky sy mananteny zay fa menao saina, fahendrena, fahalalana ary ametraka ny teny ao mivavaka ianao ary hitondra ny hafatra sy ny teniko any amin'io zehetra miaino rehetra. Ka do anao ny dera, ho anao ny saotra, anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Efa dinitsika teto mombany amin'ny hoe otomandeha sy ny nandra rehetra. Ady nazavaina farany teo dia hoe lalàn'ny fanamasinana. Nazavaina tamin'izany ny amin'ny andro sabata. Azao ndraitsika dia mbola mitoy ihany io lalàn'ny fanamasinana io nefa alohan'izany dia vakitsika ny teny Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy 7:20. Zao mpanambarana amin'ny andininy faharoa tapany farany. Levitikosy 7:20 faharoa tapany farany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho masy ianareo satria masina aho iave Andriamanitra reo. Tian'Andriamanitra ho masiny sika. Azy indrindra na nazavana tamin'ny fandravana sabata hoe tandremo sabatako fa famantarana amiko sy aminareo zany fa zaho ny ave zay manamasinanareo. Lalàn'ny fanamasinana zany. Ary lalàna rehetra dia lalàn'ny fanamasinana fa misy teny anavahany manokana mihitsy ary misy teny koa eo amin'ny andininy fahatelo raha ohatra nandresaka sabatsika teo dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy Levitikosy 7:17 samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako zaho ny ave Andriamanitrareo. Mahagaga fa miresaka fanajana ray aman-dreny nefa dia nampidinin'Andriamanitra foana ny sabata araka ny voalazany eo. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra zany hoe tiany ho masiny tsika. Any amin'ny bokyny soatan'ny apôstôly Jakoba 4 dia misy fanambarana toy zao satria maro ny olona zay mivavaka amin'Andriamanitra dia mieritreritra fa zany lalàna zany tsy dia tandremana fa rehefa manana fanamasina ao dia tsy manao ratsy ady zay dika zany tsy manao ratsy zany ke mitondra ny lalàna ihany. Zao ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba 4. Dia misy teny toy zao andininy fahavalo ka hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba 4 andininy valo ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Kanefa raha mankatoa lay didy ambony indrindra ianareo araky ny voasoratra araky ny sotra masina hoe. Jakoba 4 andininy valo ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe kanefa raha mankatoa lay didy ambony indrindra ianareo araky ny sotra masina hoe tiavana manao tahaka ny tenanao dia manao tsara sy ianareo. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka hilohan'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Eto antsika dia mahita fa raha mankatoa anao mitandra nefa diso amin'ny ray loha zany tsy manaiky ny lalàna anankiray fotsiny dia meloko amin'izy rehetra ka ilohan'ny lalàna ho mpanota. Andininy 10 fa na iza mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Fa ilaina na hoe aza mijangajanga no na hoe koa aza mamon'olona. Andininy fa 20 ihany. Fa raha tsy manjangajanga ianao kanefa mamon'olona ihany dia mpandika lalàna ianao. Rehefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Ary izany misy tonga mandray ny Levitikosy 7:20 satria ilaina io
Jesosy nylaza ndre mandeha hoe zay mahatratra amin'ny farany vonjena, iza reo olona mahatratra amin'ny farany. Apokalipsy toko fa 12. Iza reo olona mahatratra amin'ny farany. Apokalipsy toko fa 12 zay matetra ny devoly. Apokalipsy 12:7 manao hoe minaran'i Jesosy de tetra tamin'ny lay vehivavy ny dragona, zany hoe tetra tamin'ny fiangonana, ka lasa nandeha iady amin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Ny devoly de tetra amin'ny olona zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana filazana an' Jesosy. Ary ny apokalipsy koa toko 7:12 ahoana le olona mahatratra amin'ny farany. Apokalipsy 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Raha mamaky tany amin'ny Romanitsika nandinika ny fandinina andregny de lazaina fa tsy anamarina ny lalàna. Finoana no anakiantsika ho marina ary alala finoana mahatonga Andriamanitra mijery antsika, mamonjy antsika. Nefa rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika de mahatonga any amin'ny apokalipsy fa lalàna ndray ny lazainy voalohany hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Araka ny teny Jesosy hoe zay mahatratra amin'ny farany no vonjena. De tsy maintsy akatoavana zany lalàna fa tsy amaivana araka ny heverany olona tsy ilaina tsony. Zay mahatonga mandray ny Levitikosy araka ny nambarako taminareo teny aloha. Levitikosy toko fa 7:10 de misy fanambarana toy izao. Andriamanitra dia masina. Avy Andriamanitra de masina indrindra ary Andriamanitra tsy to. Ary tsy hoe mandramatra fa mamindra-po sy mianatra, maro-po sady be famindram-po. Tsy mba mandaha teny mandrakarivo na mitahiry fahatezera mandrakizay. Fa vonona ny amela heloka mandray ny olona zay tena mitady azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombo. Izao ny Levitikosy toko fa 7:10 ary andininy roa tapany farany. Apokalipsy toko fa 7:10 andininy roa tapany farany amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoko masy ianareo satria masina aho iave Andriamanitrareo. Tian'Andriamanitra ho masintsika ary amin'ny fankatoavana amin'ny alalan'ny fanahy masina atanteraka izany. Alao anatin'izany fankatoavana izany de misy fanambarana toy izao. Levitikosy 7:10 de ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 8:10 no voakitsika mba ahafantarantsika hoe inona koa ny tena ampiasain'Andriamanitra satria alohan'ny hidirantsika amin'ny hoe zava-padina. Zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza mangalatra, aza mamitaka, aza mandainga. Mora mahazo ny olona mantsy reo ny mangalatra, ny mamitaka ary koa ny mandainga. Mora mahazo ny olona. Anefa ahoana vitanan'izany raha tsy efa tonga zanak'Andriamanitra tsika tsy misy hevitra. Tsy rehefa tonga zanak'Andriamanitra de ampitoeran'Andriamanitra ao amintsika ny fanahany. Araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko fa 4 zao ny voalaza. Galatiana toko fa 4 ny andininy 9 okitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany. Galatiana toko 4 andininy fa 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria zanaky ianareo de ny ran'Andriamanitra ao ampontsika ny fanahany zana miantso hoe abaray io. De io fanahy masina io mahatonga antsika mankatony lalàn'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra araka ny voalaza ny Ezekela toko fa 9:30. Ezekela 9:30 ary andininy 9:7. Ezekela 9:30 andininy 9:7 ny anaran'i Jesosy manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo ary soroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka meko fo nofo ianareo ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka lalako sy tandrany fitsipika anaraka azy. Tsy misy olona mahatandra ny lalàna raha tsy efa tonga ho amin'le olona ny fanahindramantitra na Jesosy. Zay zany nanazavana le tare mora mahazo ny olona ny mandainga, ny mangalatra ary koa ny mamitaka. Kanefa rehefa ao ny fanahy masina tsy mahay manao izany tsy izy manafaka azy ny fanahy masina. Levitikosy 7:10 2:10 ndray zao ka hatramin'ny 7:10 moa 7 de vakitsika no 2:10. Aza menentsy to amin'ny anarako na manamavo ny anaran'ny Andriamanitrao zao ny ave. Misy olona mienina foana amin'ny anaran'i Jesosy, anaran'Andriamanitra. Misy de manangatanina mihitsy marina amin'Andriamanitra aza manentsy to io Andriamanitra. Tsy mety zany, tsy akasan'Andriamanitra zany ary zay aza manamavo ny anaran'ny Andriamanitrao. Tsy azo atao mihitsy fa tena very zay olona manao zany. Andininy 10:10 azo manao ankeriny. Dikiny moa zany aza manao ankeriny zany hoe mangalatra amin'ny olona
eo le olona de alainake hoe totioetttio araisiko ty tsisy lanao an'ity de alaina fotsiny ao tsy fony le olana avo le izy de alaina nkeriny fotsiny zao amin'ny zavatry ny namanao na mampahory azy misy koa am'zany am'zay manao ankeriny zany de mampahory mijaly le olona satria matanjaka ny tena matanjaka le olona makankeriny de mampahory le olona zay angalany zavatra de misy toyny ihany eo amin'ny andiny telo amby folo ny karamany etondray de miresaka ny hoe ny karamany zay na karamainao aoka tsy hitoetra ao aminao milokalina raha manakarama olona zany ny tena ohatrany ray andro dia ao de vita ny asa de meo azy ny karama fatsy hoe rapitso e alao rapitso fa tsy anina ao de meo le izy zay ny tenina zay neto hoe averiky revitikory mbifolo indiny ny telo mbifolo tapa amy farany io manao amin'ny anara Jesosy ny karamany zay no karamainao ao tsy hitoetra ao aminao milokalina misy mantsiny zany de mitahiry tazomy le karaman'olona ohatrany tsy fony le volany angamba nahoana alao rapitso e tonga ny apapitso ohatra amy somarina kay fa rapitsoray fa ana tsy azo atao mihitsy zany tenin'Andriamanitra any levitikory sy mbifolo ny indiny efatra amby folo de misy teny toy zao amin'ny anaratra levitikory efatra amby folo aza amy teny ratsy ny marenina na manisy zavatra manafotona eo anolohan'ny jamba ajantsika eo aloha marenina le oloha de teniteneny maheno anao koa manao zavatra tsy mety eo anolohan'ny jamba tena raharan'Andriamanitra mihitsy zany fa matahoran'Andriamanitra zao ny ave raha marenina tokoa be izy de itenitenenanao aratsina na opaina na salamzany tsy azo atao zany ary raha jamba le olona de tsy azo atao ny manisy zavatra nafotoina azy eny amy lalany eny ary tena raharan'Andriamanitra fa tokony ampinara le ary ampifantarina zay marenina zatra tokony hataony tsika ndray ny andininy fa 5 amby folo levitikory sy mbifolo andiny 5 amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe azo aminao zay tsy marina amin'ny fitsarana tsy mety mihitsy zany raha ohatra amin'ny fitsarana ny tena de miandany am'olona meloko andray no amarinina tsy mety zany satria zavatra tsy mety aza miandany foana amin'ny malahelo misy malahelo de miandany aminy zany hoe manohitra azy zany na mena masony lehibe satria lehibe de atahorina de kenina tsy mety arany fa hamarinina no hitsaranao ny namanao zero tsara eto fahamarinana no hitsaranao ny namanao toytsika reny andininy 9 amby folo amin'ny anaran'i Jesosy mbifolo 9 amby folo aza mandehandeha manaratsy ao amin'ny firenenao aza mitsangana handahatra zero tsetsika le mandehandeha manaratsy amin'ny firenena tsy mety zany satria betsaka ankehitriny amin'ny mpitomba amy firenena de manaratsy mpitondra firenena tsy azo atao mihitsy zany aza mitsangana andatsaka namanao tsara mihitsy zany mamono olona za mandatsaka andramanao zao tsakasan'Andriamanitra zany azay mahatonga teny'Andriamanitra hoe indro no faharetin'olona maso de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy finoanan'i Jesosy raha mamaky ndray tsika ny andininy fa 7 amby folo sy ny 8 amby folo amin'ny anaran'i Jesosy aza mankala ny rahalahinao jereo eto misy olona mankala ny rahalahiny efa ray tapo zao de mankala satria tsy azo atao zany amin'Andriamanitra satria Andriamanitra de masina araky ny avle aoko masina satria masina aho de ozy izy hoe andao ny fonao zay mankala ny rahalanao amin'ny fonao de ozy kozy levitikory sy mbifolo andininy 7 amby folo sy ny 8 amby folo amin'ny anaran'i Jesosy aza mankala ny rahalahinao amin'ny fonao mananara de mananara ny namanao mba tsy hahazonao keloka noho ny aminy raha misy tsy mety ataony namana de mananatra mety tsy tiany ao nefa de ilaina ny mananatra mba tsy hahazonao keloko am'zany eo amin'ny andininy fa 8 amby folo tsika zao levitikory sy mbifolo de hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza mamano ratsy
na manao lolopo am'izay ray firenena aminao fa tiavany na manao tahaka ny teninao zao ny ave tsakasandramanitra mihitsy zany manaratsy na ny malameloko ary am'izany fanamasinina izany de io ny tenin'andriamanitra amin'ny levitikosy toko faharoapolo levitikosy toko faharoapolo de ny andininy efatra amby roapolo tapa amy farany zao ny ave andriamanitra reo zay nanavaka anareo amin'ny firenena samy hafa ny olon'andriamanitra zany a de navan'andriamanitra firenena samy hafa ao mo fomba navany azy amin'ny fankatoavana ny didiny sy ny teniny averiko ray mandeha io ny andininy levitikosy toko faharoapolo io a ny andininy efatra amby roapolo tapa amy farany manao hoe anaran' Jesosy zao ny ave andriamanitra reo zay nanavaka anareo tamin'ny firenena samy hafa levitikosy toko roapolo de ny andininy dimy amby roapolo roboka hatramin'ny fito amby roapolo bakiny io ny andininy dimy amby roapolo anaran' Jesosy hoe ary avao ny biby madio sy ny maloto ary na maloto sy ny madio ary aza mametaveta mifananareo amin'ny biby na amin'ny vorona na amin'izay rehetra mandady amitsisaka amin'ny tany zay navahako ka nazaiko taminareo fa maloto misy zany ny biby zay noforon'andriamanitra lazainy fa maloto eo zany a ny ahoana no zavatra maloto ka lazain'andriamanitra ka noforoniny tian'andriamanitra tsika zany a hanaja azy jereny zany zay mankatosy miaino azy hitanao koa na ny zava-maniry azy misy ny azo hoanina misy ny tsy azo hoanina ady zay zavatra zany a nataon'andriamanitra mihitsy hoe avao ny biby madio sy ny maloto ary navanjaka lazaiko taminareo fa maloto andininy eny amby roapolo ary aoko masina hoay anareo satria masina ako Iavé ary efa navahako tamin'ny firenena samy hafa ianareo mba ho ahy fomba nanavan'andriamanitra ny olona mba ho azy de mifankatoavana ny didiny ny lalàny ny fitsipony anisan'izany sabata anisan'izany zava-padina zay ohatrany amavain'ny olona ankehitriny de reo tsara ny fanavana zavany azy eto ny andininy eny amby roapolo fito amby roapolo amin'ny anaran' Jesosy ary aoko masina ho ahy ianareo satria masina ako Iavé ary efa navahako tamin'ny firenena samy hafa ianareo mba ho ahy ary na lehilahy na vehivavy zay manao azy ho tsindrian-javatra na zay mpanao atsarana de atao maty tokoa hotoram-bato izy azy hitorabato azy ny olona ny rany de eo amin'ny any eo sika de mahita zao mba tanteraka mifamaina de nan'andriamanitra io tsy hoe akory sy zatra rehetra de hoanina ranona lingitsika fa any amin'ny de hoanina zay tiana rehetra biby lava ny kadradrake masaby ny ramanavy sy ny sisa zao zany de tsy mba de tabaka mihitsy ary misy ara mila misy ola mila ko aty Madagasikara zao de misy kakana zay fa fiarovana amin'ny kansera onakana de tena zava-doza mihitsy zany mahatonga ny tenin'andriamanitra eto milato mihitsy ny roapolo anaran' Jesosy amin'ny levitikosy faharoapolo ary aoko masina hoay ray fitandremana lalàn'andriamanitra anisan'izany re zava-pajava de nitohizany satria masina Iavé ary rehefa navahako firenena samy hafa masinamanitra ahoana fomba nanavanitra ny olona diny firenena zao reo de izy le navahany tandremako ny avizinareo kozy izy reo lalàna maro samy hafa zany zava-padina zay nylazainy eto tsara ny lazainy a mazava fanambarana ozy izy leo amin'ny efatra amby roapolo tapa zao zay andriamanitra reo zay nanavaka anareo tamin'ny firenena samy hafa ary io teny io tena veriny ny andininy eny amby roapolo amin'ny anaran' Jesosy ary aoko masina hoay reo satria masina Iavé ary efa navahako tamin'ny firenena samy hafa mba ho ahy rehefa navahana tsy hoe kora tia fa lala ny fitandremana amin'ny fankatoavana nisy ny didiny de eo zany hoe eto le olona miaino manaraka ny teniko katoa tandra ny didiko
retoreo ny olona mietretra fa mivavaka de vavaka tsia fa navany ary zay na tonga an Jesosy ny teny hoe zay maharitra hatramy farany novonjena ady iny le namafisiko taminareo tao amin'ny apokalipsy 4:10 fa le maharitra hatramy farany a de le mankato ny teny Andriamanitra ny didiny Andriamanitra araky nyvoalaza ny apokalipsy 4:10 andininy 12 apokalipsy 4:10 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandra ny didiny Andriamanitra ny syfonany an Jesosy ho anareo zay mijery sy mihaino azo ankehitriny dia mieritreritra fa hoe any amin'ny 5 taona na 7 taona any ny tenanay za zao zay aminareo zao de 20 taona tamin'ny 9 Jona 2022 teo 20 taona tsy mbola manao solomaso mbola matanjaka tsara tsy maraharaha lava noho ny teny Andriamanitra de ny teny esoriko aminao ny areta zany ave zay masitra anao vikisako fa ela velona anao ary no fahatandranao de ody ndray toy ny ambolo mahery mindrary matoko zany maro reo olona miaraka amiko miakatra amy tohatra sepitra maina zay kosa Jesosy ato amiko velona ato amiko mamery tanjaka ao ahy dia matanjaka tsara ary mamaky ny teny ara de mahita tsy manao solomaso akory ary tena Jesosy Kristy tsy miova mala mandraka teny Andriamanitra amin'ny Hebreo moa misy an'izay teny zay ary kainy olona tsy enjery tsara zany teny Andriamanitra izany Hebreo 13 ny andininy 9 vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay iny Jesosy zay nandendena anao soa ary koa namoaka ny deminy na nasitrany marary nampatanjaka ny malemy nampahiratra ny jamba nampalady ny marina dia tsy miova mala mandrakizay ary zay zao zay miresaka zao amin'ny fiangonana amizay de zao misy olo efa valo zao natsangany Jesosy tamy maty noho ny anarany fa tamy taona lasa iny zao volana marsa tamy volana marsa tany Tsiromandidy nisy zaza 10 taona maty de voasaiko ho alevona nefa moa dia nambony mpitandro rabe nasolo René Jean Paul tany satria na nirahako tany izy vela le zaza am'izao fotoana zao ary tamy volana jiolay taona 20 koa teny faritany nakadorobe atsima le hoe ampiadinomala nisy ho vehivavy ny loka de nahazo vola be de ozy ny namany hoe arozeo zay moa fiteninjareo kanjo rehefa nisotro de mipozinjareo de maty le ramatoa nentina tany amy dokotera de maty de olona endah mafa mamamo nitondra azy amy sarety odiko satria ozy ny dokotera hoe eto mody fa niatranonareo no anisy formol azy ramatoa vadiny rangavadiny mitolotra zazakely mitomany le ramatoa maty netinjareo amy sarety olona endah avy nisotro toka mitondra azy mifanena tamin'ny rala Jean Claude zay nampiasain'Andriamanitra nasitrany rahala Alexandre Van Marsay satria le Alexandre Van Marsay tonga zay ty Madagasikara tsy sitrany dokotera tany an-davitra de tatia rahala Jean Claude nampiasain'Andriamanitra nasitrana azy sitrany sotrany Jesosy zany rahala Alexandre moa zay fa lasa miverina ny an-dafy any de tsy tanay moa zany zao ny misy azy satria ninjeny fanjakana frantsay hoe tsy manao zany vavavavaka sabotsy ny aminarany zany miala tao Marsay izy ka dia sotran'Andriamanitra fa manao fagagan'Andriamanitra manangana maty raha mbola hitatara de lany eto ny fotoana satria efa lany ny fotoana fa de zao mampahiratra ny jamba manangana maty Jesosy ary tsy miova mandrakizay fatsika Andriamanitra miteny zay nambara fa tian'Andriamanitra masintsika satria masina izy aoko masina satria masina ko aza mametaveta mifananareo amy biby maloto sy vorona maloto ary biby mandady sy mikisaka zay ny tenin'Andriamanitra ka miova avy any tenin'Andriamanitra de manambarany Jesosy satria Jesosy ny tenin'Andriamanitra amizany tsy miova maly anio mandrakizay ko an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay ny famindram-pony amen ivavaky tsika sotranao zay Andriamanitra ny famindram-ponao sotra ny fahasavanao ka ny fiadananao metrirehetra oanao mfananay isainay nehetrehitra ny teny misotra fa tanteranao ny fiainanay ny fahamasinana ary koa ny fahamarinana
nyery sy tanjakamba azonay manompo any Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Tompo ka de honao ny dery ho anao saotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Tompo saotra ny jereo anao ndray olona zay miaino ka vondrany anaraka ny teninao ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo novako zany saotra Andriamanitra amen alleluia de manovinao mahafinaritra indray tompoko fa savan'Andriamanitra ho amintsika rehetra amanaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy amen